eny ary tompoko dia rana Jesosy omena voninahitra izy no zao fahavelomana nomeny antsika zanak'olombelona izao. Ambony zany no fahasoavany dia izao sika afaka manaraka ny fandarana inona no tianao ataoko aminao. Tsara inge Andriamanitra riavany ny fahatsarany no natokan'Andriamanitra nametraka zany fantany zany ho atsika tsiraray avy satria misy zavatra tiany ho tanterahana eo amitsika. No fahasoavany ihany koa anefa dia afaka mandray fanasitranana ianao zay marary, afaka mandray vahaolana sy famonjena lehibe ianao zay manana olana ao anatin'izao fotoana anambarako ny tenin'Andriamanitra izao. Tena sitrapon'Andriamanitra mantsy ny hitondranao, hitondratsika ho am'izany rehetra izany. De zao ihany koa amin'ny karazany reo zavatsoa zay azo lazaina hoe tian'Andriamanitra omena antsika zanak'olombelona fa saingy miankina amin'ny finoanao zany. Mino ve ianao sa tsy mino? No zany indrindra riavana manasa anareo ao ny anaraka hatramin'ny farany zao fampianarana entiko ho anareo zao. Fa andao hivavaka aloha sika de aorina vavaka dia entiko ilay fampianarana. Raha mety akipimo masonao, aondre lohanao na apetrao eo amofonao ny tananao. Vavaka tsika. Andriamanitra misotranao amin'ny anaran'i Jesosy aho. Makasitraka anao sy mame voninahitra anao satria zaho manokana tena mino fa avy aminao zao fandarana izao. Ary zao afatra entiko zao de inoko fa misy herinao Andriamanitra miasa ka dia matonga ny olona atsapa ny fitiavanao, atsapa ny herinao, atsapa ny zavatra lehibe sy magaga eo amin'ny fiainana. Didiko ny fanaratsy zay mampirorosana ny olona, mampisalasala ny olona, matonga ny olona tsy mino ny fisian'Andriamanitra sy ny am' Jesosy Kristy. Didiko ny heriny ratsy dia ny fanahy zao tontolo zao zay manao zany zavatra ratsy zany. Lehibe ny famindraponao ka zo afatra entiko zao dia ho soa ho anay tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary tompoko, ny afatra entiko ho anareo androany dia afatra mitona anareo mba ino fa misy Andriamanitra. Bazy ny zavatra rehetra zay entiko anareo zay. Mitona anareo ihany koa mba hitodika sy hiverina amin'Andriamanitra am'izay. Ary mitona anareo mba ino fa Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra sy mpamonjy ity zao tontolo zao ity ary vahaolana ho antsika zanak'olombelona rehetra velona eto ambony tany ity. Fanampin'izany mitona anareo ihany koa ao ny ino fa miteny amintsika zanak'olombelona Andriamanitra amin'ny alalan'ity baiboly antanako ity. Ny mahatonga moa mitona anareo mba ino zany rehetra zany satria tsy misy zavatra tongatonga ho azy, tsy misy zavatra tongatonga ho azy zany eto ambony ty tany ity. Tsy tongatonga ho azy zao zavatra ary rehetra hitany masonao zany. Ny tiako ambara riavana de zao hoe misy Andriamanitra. Tena misy Andriamanitra. Ka ny fanekenao fa misy izy. Ny fanekenao fa izy no nahary an'izao rehetra zao. Ny fanekenao fa marina ny teny ao anatin'ity baiboly ity. Ny finoanao azany no ampitsimbatika tanteraka ny fiainanao. Ankoatran'izany, ny finoanao azany rehetrarehetra zany no matoka ny herin'Andriamanitra afaka miasa eo aminao manokana. Hitondra fanasitranana, hitondra vahaolana, hitondra fitahina, ary hitondranao ho amin'ny fisandratana. Ain'Andriamanitra tao sy ain'Andriamanitra tanterana daholo zany rehetrarehetra ambarako aminareo zany. Anome ohatra, tena mino ny voalaza amin'ny baiboly ny tenako. Tena mino ny voalaza
atao anaty ty baiboly ity ny tenako amiko manokana dia boky tsy mitovy amin'ny boky rehetra ity baiboly ity antanako ity fa boky spesial boky tena miavaka boky tena azo saina hoe tsy takatra saina maneritreritra ny voasoratra ato sy ny fahatatyarany indrindrindrindra ka nisandreo teny inoko ary ijoroko ao anatyty baiboly ity lay voalaza ao amaty toko fahavalambefolo andiny fahavalambefolo jesosy no niteny anyty teny ity andoka vakitsika voasoratra to zao ny voasoratra ao lazaiko aminareo marina tokoa na inona fehezinareo ety ambony tany de ho fehezina any an-danitra ary na inona vahanareo ety ambony tany dia ho vahana any an-danitra dika n'io teny nataony jesosy io de izao ny mpanompon'andriamanitra tahaka anay tompoko ny mpanompon'andriamanitra zay efa natson'andriamanitra ho amin'ny fanompony ny mpanompon'andriamanitra zay natsapa fa tena nosoran'andriamanitra tokoa izy de atsony baiboly hoe mpiara-miasa amin'andriamanitra izy Korintana voalohany toko fahatelo andimy fasivy no manambara izany atso baiboly ihany koa hoe iraka solon'ny Kristy izy Korintana faharoa toko fadimy andiny fa roapolo no manambara zany no zany mpanompon'andriamanitra dia nomena fahefana manokana izy ary zany fahefana nomen'andriamanitra azy zany dia ekena any an-danitra ekena amin'ny fotoana rehetra zany hoe raha zavaiky tsotsotra raha misy fanapa-kevitra raisiny na teny ambarana na tsodrano ataony dia amarin'andriamanitra sy ataony tanteraka efa nyteny ihany ko mantsy andriamanitra atao amin'ny Isaia toko fa efatra amby fapolo ny efaina amby roapolo hoy izy manao hoe mahatoa ny teny ny mpanompoka aozy izy ary matateraka ny saina atolotro ny hirako de andoke averina vakina le teny nataony Jesosy mba tiako isitomana ny sainao ny voasoratra ao matitoko fahavalambefolo andininy fahavalambefolo lazaiko aminareo tokoa Jesosy no teny na inona fehezinareo ety ambony tany de ho fehezina any an-danitra ary na inona vahanareo ety ambony tany dia ho vahana any an-danitra satria mino ny baiboly ao de inoko le teny nambaran'ny anjely ato amin'ity baiboly ity liko toko voalohany de fa fito amin'ny telopolo hoy izy manao hoe fa tsisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra zay ataon'andriamanitra ohatra manamarina zany zao zavatra tantarako aminareo zao marobe mihitsy tompoko reo olona narary zay neona tamiko tao amin'ny broko taorina ny fampahirezana nomeko azy reny sy ny vavaka nataoko azy ary nitsodrano nambarako taminy de sitrana tokoa izy reny tena sitrana narabaky teny na izao manokana azy rehefa nahita azy reny sitrana de tena talanjona tena gaga ary satria mino ny fisin'andriamanitra ao mino ny voalazan'ny baiboly ao mino ny fahatanterany ao de ina moa nataoko misaotra an'andriamanitra ao ny am'izany makasitraka an'andriamanitra ny am'izany mamevolanitra an'andriamanitra ny am'izany ary misy fotoana tena miankohaka eo anatrehan'andriamanitra mihitsy aho manoloana zany rehetrarehetra zany vehivavy efa maromaro vehivavy tsy miteraka amatonany ary efa misy amapolony no nifanesy nifandimbindimby tonga tao amin'ny broko tao reo zay tsy nahazaza mihitsy satria ony dokotera hoe misy fifitosana ao anatin'ny kibonao ao dia io fifitosana io no matokanao tsy afaka mitoejaza tsy afaka ny mananjanaka tao reo zay tsy nahazaza satria ony dokotera hoe maloto ny tranonjaza misy rano ny tranonjaza sady mitongilana ary ao ny vaolana am'izany de ny fandidina ka le faorina fandidina dia tsy afaky hipetraka intsony ny zaza tsy afaky hipetraka ao kibonao to reo vehivavy tsy nahazaza mihitsy satria nolazay ny mpanotra hoe
misy lafika olo de tsy haiko moa zay dikany hoe lafika teny lazainy am'zany to reo zay tsy nahazaza mihitsy satria isiky ny feno efa bolana zaza ao anatin'ny kibony dia votsitra afaka indray tsy ndray mandeha na indro fa efa imbe debe ny sesisesy to reo zay tsy nahazaza mihitsy satria misy aretina eo am'ilay vehivavy to reo zay tsy nahazaza mihitsy ary tena verevitra latsa-panenenana satria no nidilitra fahiny dia nanalazaza matetiky tsy ndray mandeha na indro na intelo fa imbetsaka ary zany fanalana zaza zany dia nisiako atao anatin'ny tranojaza ka natonga azy tateorina rehefa mba hoe nanatokatrano ara-dalàna dia tsy nety nipetraka intsony ny zaza tao ekibo fa isaorana efa tompoandriamanitra satria noho ny famindrapony de nazaza ny akamaron'ireo vehivavy zay niona tamy tao ambirao reo nazaza izy tahorinany fampahirezana miako azy tahorinany fampahafantarana azy ireo fa misy andriamanitra ary jesosy no vaolana ho antsika zanak'olombelona velony eto ambody tany ity de tahorina mivavaka sy ny fametrako tanana ho azy ireo ary mitsodrano dia sitrina ny tranonjaza ary dia afaka niteraka somatsara ry zareo sasany am'ireo zaza reo mbola kelikely ny sasany efa mba lehibe am'izao tsika miteny zao mirakla nge zany ry havany mirakla avy amin'andriamanitra nge zany ry havany ry havana malalo malona zany rehetrarehetra zany ahoana ny mbola isalasalako hoe misy ve andriamanitra sa tsy misy ahoana mbola isalasalako hoe mpamonjy ve jesosy sa tsy mpamonjy marina ve ny teny voalaza anaty ity baiboly ity sa tsy marina olona tahaka ny olona rehetra ny tenako zay mijoro mitondra n'zao tenin'andriamanitra zao aminareo kanefa tahorina ny fampahirizana nataoko ia tahorina ny vavaka nataoko tahorina ny tsodrano nataoko dia sitrana lay olona na zaza reo vehivavy tsy nazo zaza ary dia afaka niteraka somatsara ho amanokana rehefa nitazany zavatra lehibe sy magaga zay nataony nampanaovin'andriamanitra zany ny tenako dia voamay ny tombony finoko sy ny fatikiko an'andriamanitra fa tena misy izy ary tsy ho tena misy izy fa mpamalosoa zay rehetra mazoto mitady azy izy araka ny voalazan'ny baiboly omena tompany nidera sy ny atsara voninahitra tsaroky ihany koa tamin'iny faraparany taona 7 iny volana desambra tam'izay fotoana zay teo ampitorianany tenin'andriamanitra tao amin'ny fiangonana refiandrora kely no nahazo teny avy amin'andriamanitra ary ny teny zay azoko dia tahako zao hoe maro am'ireo olona zay mamonjy ny fotoam-pivavahana ao anatin'ny fotoam-pivavahana zay nataoko io no ahazo vola be zay tsy mbola ndraisy ny tanana zay zany no tsindry fanahy zay azoko tam'izay fotoana zay de inona moa nataoko fa ny nanambarany zany tam'y pasahina tamin'ireo olona zay nanatrika fotoam-pivavahana satria mino ny fisin'andriamanitra aho mino ny teny nataony jesosy aho mino fa marina sy matoky am'izay nola zay ny andriamanitra de inona nataoko nambarako tam'y pasahina nambarako tam'y finoana izany ary nitsofoko rano ny olona mba andray tokoa an'izay vola zay tsy mbola ndraisy ny tanana zay de akory ny zava-magaga ry havana tena naiza manokana de tena nandoalika tena nyankoka teo anatrehan'andriamanitra fa tsy mbola farana akory ny taona tam'izay de tena maro amin'ny olona no niona tamiko jorovavolombela tamiko fa tena notain'andriamanitra be ny nataony nety be ny ataony reo mpanao bizina de azo lasaina hoe nipoka ny bizina zay nataony ka de nandray vola zay tsy mbola ndraisy ny tanany arabaky teny tokoa izy nisy raha matoa anakiray zay azy tonga tao am'boroko de pastera
efa manangasangano izy fa tena azo vola zay tsy mbola ndraisan'ny tanao koa pastera fa ohatambavaka satria ohatra ny emotra ndray ny fahazahoka le vola fa nolazainy hoe amin'ny taona ho avy ony de zao moa teo taminy raha ny fahazahoka le feo eny koa le teny le tsindry mpanaazoko de tsy amin'ny taona ho avy no andray vola ny olona fa amty taona de avitsikity ka aloha hivavako anao oroako mpanao sakana ho atosika mpanao sakana fa ianao azo ny volanao vola tsy mbola nyraisin'ny tananao amty taona ity de mivavaka ho azy vitsy de hoy taminy hoe makanisana ho mpiangonana de ao anao mandoalika mivavaka aloha misaotra ny tompo ary ataovy matanjaka finonao fa anisan'ndre olona tokoa ianao andray vola zay tsy mbola ndraisin'ny tananao de akory riavana malala zava-makaka mbola teo mpandolena izy de niatso azany telefôny le olona fa azo tanterana ny opération am'izao am'ty herinandro ty ka ilazao mivadinao izy izy fa mba ho tonga aty mba eo nisika akory ny afaliny vehivavy io niverenany tao ampirao raso nataony nitolona tena nitolona mihina de nataony mihitsy zany tena nandiditsy abikimiky nisaotra andriamanitra misaotra pastera ozy fa vita ny vavaka de niatso a telefôny ale olona tako zao dia de raina ny tompo fa dia nandray vola tokoa izy zay vola tsy mbola ndraisiny tanany omena vonahitra andriamanitra any am'izany to re mpiasa tena tsy vitsy tam'ireo mpiasa tena zay namotsy ny fitoam-pivavahana ary nandreny teny nambarako tamin'io andro io no nandray vola zay tsy mbola ndraisiny tany ihany ko hatram'izay vola kelikely ny raisiny vola eo ihany ny raisiny fa gaga sy talanjony izy ireo fa netiny nataony nambinany ny ataony tena hoe notain'andriamanitra arabaky teny de nandray vola zay tsy mbola ndraisiny tanany ihany ko izy tsy vitsy reo olona zay atao hoe nanana ny volany paritaka tany ambadika atany zay tsy azony amatonany efa tony maty tsy antenaina ho velona intsony akory zava-makaka fa azony ndray mitambatra ihany koa zany volany zany riavana malalo zao ny teniko amitsika rehetra ny fahitako an'izany rehetra zany no mampitombo sy mampatanjaka ny finoko fa misy Andriamanitra tsy miova Jesosy Kristy marina ny teny naloky ny vavany reso le teny zay efa nambarany Jesosy le matitoko valambefolo andeva valambefolo hoy izy manao hoe zay rehetra fehezinao ety ambony tany de ho fehezina any an-danitra zay rehetra vahanao ety ambony tany de ho vahana any an-danitra tena mino an'izany tena resy latrany amin'ny fahamarinana an'izany ao ary ny fahitako an'ireo fahasoavana no tantarako taminareo reo no mahatonga say manasa anareo zay mahita sy mandray ahy amin'ny alala zao fahita lavitra izao hoe raha sitrakareo te hita ny herin'Andriamanitra miasa anareo te hita ny tanan'Andriamanitra mahagaky anareo te ahita porofo fa tena marina voalasan'ny baiboly de zay mahatonga say manentana sy mitona anareo hoe tonga ava mamonjy ny fitoam-pivavahana zay ataonay fiangonana Refy Androdrakely tsy hoe ao amin'ny fiangonana misy anay io ihany akory Andriamanitra no miasa fa miasa any amin'ny toeram-pivavahana rehetra misy mpanompon'Andriamanitra miny miasa any Andriamanitra fa ny tenako moa zao no hitanareo eto ka dia manasa anareo tonga ava tompoko mamonjy ny fitoam-pivavahana zay ataonay fiangonana Refy Androdrakely ho anaty fitoam-pivavahana zay ataonay mantsy dia mitondra ny tenin'Andriamanitra aho zay inoko fa tenin'Andriamanitra misy herin'Andriamanitra ampitombo ny finoanareo ampatanjaka ny finoanareo satria ilaina manana finoana ao anatin'ny fitoam-pivavahana zay ataoko zay tariko ny olona de misy mivavaka ataoko ao vavaka ho an'ny marary vavaka ho an'ireo zay mbola voafatotsy ny fanaratsy vavaka ho an'ireo zay manana olana vavaka ho an'ireo olona zay manana fanirina fa anao zavatra anankiray izy misy ny vavaka manokana ataoko ho an'ny rehetra ao riavanao amafisiko ary mbola zoniko hatramin'ny farany tena zoniko tokoa fa marina ny teny nataon'Andriamanitra ao anaty te baiboly ity marina ny teny
nataony Jesosy Kristy Matteo toko 8:20 zay fehezina reo ty ambony tany de ho fehezina any an-danitra ary zay vahana reo ty ambony tany de ho vahana any an-danitra. Ho famarako ny afatra de zao, raha mino akio ianao de izao, raha mino anao fa misy Andriamanitra ary Jesosy no vahaolana ho antsika zanak'olombelona velona eto ambony tany ety, raha mino anao fa mpanompon'Andriamanitra ny tenanay de hiasa eo aminao ny tompoandriamanitra amin'ny ty androandroany ety ao anatin'izao vavaka ataoko amaranako ny afatra entiko anareo zao. Ka ho iaho hoe marary ve ianareo am'izao olona izao? Misy aretina tsapanao fa tsy mety sitrana ve eo amin'ny tenanao? Misy olana ve ny fiainanao? Inona le olana ara-pivelomana ve? Ka zay zavatra ataonao tsapanao hoe mandamoka foana, matiakarana foana, tsy mety mihitsy. Efa mba niezaka ny namay ianao fa ohatrany hoe ny teo ihany ny teo. Sa olana ara-pitiavana, na olana ara-tokantrano, na olana ara-panambadiana. Sa inona ny olana misy amin'ny fiainanao? Ivavako anareo aho, ao anatin'ny vavaka ataoko anareo de hiasa tokoa Andriamanitra satria mino fisiny ao, mino an Jesosy ao. Efa niteny mantsy Jesosy fa raha piasa ny anarany ao de ny anaran'izay piasaiko iny no misy zavatra lehibe sy magaga mitranga ataony. Ivavako anareo mba ho sitrana ampiasa ny anaran'i Jesosy am'izany. Ivavako anareo mba ho vonjena ho afaka amin'ny olana ianareo ampiasa ny anaran'i Jesosy ao raha anao zany vavaka izany. Raha misy zavatra irinareo, misy zavatra tianareo ho tanteraka dia ampiasa ny anaran'i Jesosy ihany keo ao amin'ny alalan'ny vavaka ataoko mba hisy zavatra lehibe sy magaga ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanareo. Tomboka anareo mino, tena mino ary maneke, tena maneke fa marina izanitra rehetra ambarako aminareo zany. Andavantsika am'izao fotoana zao, hivavaka tsika. Raha mety aminareo de mandolia mihitsy. Raha mety aminareo apetrao amin'ny fo ny tanana. Raha mety aminareo dia afaka fampitatana ianareo menakavy ao anaty tokantrano ao. Zany rehetrarehetra zany de ho fanehoanareo fa mino tahaka ihany keo ianareo ary miandrandra zavatra lehibe avy amin'ny an-danitra, avy amin'Andriamanitra amin'ny alala zao vavaka ataoko izao. Ka dia andao hivavakytsika. Ry Andriamanitra ranay eo, ry laiza hatrizay ka ho mandrakizay. Misaotra anao ao fa noho ny fahasoavanao lehibe, noho ny famindraponao lehibe, noho ny fitiavanao anay zanak'olombelona de nataonao nino aho, nino fisinao, nataonao nino fa Jesosy Kristy no mpamonjy ity zao tontolo zao ity. Ankehitriny Andriamanitra de mivavaka aminao aho, mamindra fo amin'ny olona tsiraray avy zay mino sy resy lahatra ihany ko fa misy ianao ary Jesosy no vahaolana ho azy. Am'izao fotoana zao de mivavaka ho azy aho mba ho sitrana ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mandidy ny aretina rehetra amin'ny tenan'ny olonao, na manao sy manahoana ny herin'ny aretina, mandidy ny aretinao miala amin'ny tenan'ny olona, mialatra any an-tampindokatra any am-paradia, miala mitova rehetra, miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Zay feziko aty ambony tany de fezina any an-danitra, ary zay vako aty ambony tany de vahana any an-danitra. Noho zany dia sitrana reo olona marary am'izao fotoana zao ka mitady ny fanasitranana avy aminao Andriamanitra. Levina tanteraka ny herin'ny aretina amin'ny tenan'ny olona, resy tosika ny herin'ny famisaviana ka tsy mipetraka amin'ny tenan'ny olona ihany koa. Reo zay manana olana lehibe mifamindramponao aminy, lehibe mifamindramponao ka mity androandroany ity de ho porofonao ny fisinao Andriamanitra, ho porofonao fa Jesosy zanakao lahy tokana no vahaolana ho anay zanak'olombelona. Ary zany anaran'i Jesosy any no ampiasaiko anesorako ny olana am'ireo olona zay miandrandra ny vahaolana avy aminao Andriamanitra.
vahana ny olana misy, esorina ny olana misy, ny sakatsakana rehetra de miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fany ratsy, ny fany maloto fotony olana miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tompandriamanitro, tsofoko rano avokoa reo olona zay miandrandra ny herinao magaga miasa amin'ny androandroany ety. Ianao no hitondra azy reo amin'ny fitahina lehibe, ho amin'ny fahasoavana lehibe, ho amin'ny fahagagana lehibe. Tsofoko rano isokatra ny lalana ety avokoa zay ataony rehetra am'izao rovolana melony amarana ny taona 24 zao, de anao zavatra magaga eo amin'ny fiainanao re Andriamanitro. Tsy andalo fotsiny ty taona diavina ity, fa tena aneonao zava-magaga amin'ny fiainana, ho tsarono tsy ho adininy mihitsy. Misaotra re Andriamanitro, omenanao ny dera sy ny aja ary ny voninahitra anio ampitso ary mandrakizay, amin'ny anaran'i Jesosy misaotra Tompo, amen. Zay zany ny afatra netiko antsika tamin'ity androandroany ety, fa izao ny filazana mba tiako apetraka aminareo. Araka nambarako teo moa, tena mino ny fisin'Andriamanitra ao, tena mino fa Jesosy Kristy no vahaolana nomen'Andriamanitra antsika zanak'olombelona amin'ny lafin-javatra rehetra. Ary tena mino ny voalaza ato anaty te Baiboly ety ao, tena resy lahatra ny famarinany zany. Eo indrindra no anentanako anareo hoe tongava tompoko, tongava tompoko. Amin'ity volana Oktobra ity moa efa farana moa zany izy ranomarina, dia isy vavaka manokana toanay ho anareo, isika ny alady maraina amin'ny enora. Isy vavaka manokana toanay ho anareo, isika ny alady maraina amin'ny enora. De hiditra ny volana Novambra sy Desambra tsika, za manokana dia miandrandra hoe amin'ity roa volana farany ity dia anao zavatra lehibe eto ambody tany ity ho andreo olona zay mino azy, resy lahatra ny afisiny io Andriamanitra tsy toy io. No zandrindra dia tomboka anareo mba ho avy, tena ho avy amonjy fotoam-pivana zay ataonay. Misy moa ny amin'ny fidirana amin'ny eninora, misy fidirana 8 ora, misy fidirana 10 ora, misy fidirana 12 ora, misy fidirana amin'ny 2 ora tolakandro. Ao anatin'ireo fotoam-pivavany reo zay afanao na firy de tena iandrandra an'Andriamanitra mihitsy ao. Efa hitako zavatra lehibe nataony, efa hitako ny asa magaga nasehony, ary zany mbola matonga mbola manantena fa mbola mihoatra no zany no ataony am'izao faraparan-taony izao. Ka de manasa anareo atompoko, efa nitsofina ny sodina, mila mandiha anareo, efa velomina ny lakolosy, mila taitra anareo, efa nasaiko tamin'ny anaran'i Jesosy anareo, ka de anjara anareo ny manapa-kevitra. Aza lavina zany fahasoavana ten'Andriamanitra tao ho anareo zany am'izao rovolana melony amarana taona izao. Aza manaiky fitapitany devoly ka angatakandro hoe aloha amin'ny herina, vo ianao zao afatra zao filazana zao, de miasaka za tompoko, tongava fa zao ny porofo fa tena tianao Andriamanitra. Zay zany tompoko no afatra netiko anareo, ka dia mirary ny fahasoavan'Andriamanitra mba ho aminareo tsy raray avy, mirary ny fitahin'Andriamanitra, mirary ny fanamben'Andriamanitra, isokatra ny lalam-piainanareo amin'ty taona ty avitsika ity. Zay zany tompoko dia raha te fandray ampy moa inareo de io voasoratra eo ny telefona afanareo miantso ahy, afanareo mifandray amiko, na io ihany ko ny mail afanareo mifandray amiko. De akoatra zay moa de afaka ranao daholo reo fandarana zay fanataonay, fa any amin'ny YouTube no ahitanao azy, any amin'ny YouTube no ataonao azy, any amin'ny page Facebook ihany ko no ahitanao azy. De tantaraiky daholo zany rehetra hitra zany satria tiako anao tena ndray fahasoavana tokoa amin'ty taona ity. Zay zany tompoko dia mametraka ny mandram-piona, manao veloma amin'ny manaraka indray tompoko.